Ada yang kenal sesuatu, awal, pada saat
fa raha ny mpamantanà ny mampianatra teoina no hita izany. Ao amin'ny isany taroiny ahitantsika momba ny fahaiza-miaina amin'ny fifandraisana amin'ny fahavalona. Amin'ny ara-pirenena ohatsy amin'ny sesy zay hoe raha hitanao mania, raha hitanao filana ny omby fahavalonao na ny bika dia avy eo anamin'ny fano fampianarana ny sesy. Raha hitanao mania ny fahavalonao na ny bika dia avy eo anamin'ny ateorina zany mikely arak'izay ampitany tonovinanazy dia milaza raha moa ny fahavalonao dia eo any izy ary raha mikely izy dia eo any. Zany fampianarany lalàna sy fahelena ary mpamana fa izao mankala fahavalona zao dia sainany misesy ato amin'ny saina vaovao amintsika kristiana dia tsy olona no tonga hoe fahavalona fa tsy mampianarana kristiana na kahaolona na hanana-pahavalona fa ny mampianarana antsika hoe mankarana azy. Ao amin'ny testamentana miady Israely zay hana hoe ary masina dia avy Jehova hamelana izy. Ka raha toy misy avy ataony Israely fireneka dia hoentina mampiseho ny fitiavana Jehova dia mankatehan'resy sy ampanesy ny olona. Fa testamentana vaovao kosa tsy mampianatra fankarana fireneka satria efa nampiresina momba ny fanjakan'Andriamanitra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra efa nampiafana ny fitisa sy Israely koa inona ny fahavalona ity. Iza no tolohin'ny tompo hoe vavalona fahavalona izay manesika Jesosy mety lazantsara ny lalatoa dia soarina tamin'ny tolo nanengeana Jesosy ny Jesosy lasa kristiana. Ireo Jesosy lasa kristiana dia nengeana Jesosy zay vanana tamin'ny fampianarany Jesosy. Tsy mety tafakana, tsy mety tafahaka aloha amin'ny fomba zay ny Jesosy lasa kristiana satria hafa ny fomba, hafa ny saina, hafa ny fiaina. Tsy vao tamin'ny kristiana no sy zany fa tamiana Jesosy. Ka tsy zavatra vaovao amin'ny kristiana zay namanakana amin'ny filazantsara ny matity mety hoe fahavalona fa meonaminy isan'andro isan'andro. Tsy izy ireo fahavalona fa ireo manenty kristiana, ireo miteny ratsy azy satria namandaina ho toy ny mpanisakisaka lalàna vavahana ny kristiana. Nampangaina ho toy ny mpandrava fomba, nampangaina ho toy ny mpanengatena amin'ny Jesosy. Nankalaina satria firainana amin'ny maro. Zay no hoe fahavalona eto. Zany hoe atao teny azy tsy izay ankalaina ny hevitsy mitovy fa izay mankala. Kristiana tsy mankala fa izy mankalaina. Eto hoe fahavalona tsy ireo zay enjeny fa ireo manesika ireo zay manaratsy ho ny anarana Jesosy satria akany fambamatsoa efa ilazana Jesosy andalo hoe sambatra zay jena ny famanana, sambatra ianao ratsy mona sy ny jena asiny ratsy sy iteranananga no ny amiko sy fiangonana Kristy
ireo faritany famarinana ty, ireo sosatra faity, ireo sosatra amin'ny famarinana mara. Zay no nanangana azy ho fahavalo. Ireo fiasara velasy, ireo nanangana resao fahavalo ka mifinyeny ara-ponazy afatsy. Ka nay Jesosy na ny mpanaratsy azy lasa fototsy fankalamy azy, lasa antom-pankalamy azy noho ny fahamarina. Ka zay mampatana azy mampaharazy. Tsika nanangana zao fahavalo, izao nanangana tena ho lasa fahavalo no lay fahamarina ty, no lay fiazatsara. Zay amaro ko raha mety soa tiava fahavalo dia aoketana aza diso fahavalo, aza diso fahavalo fa tsy mpiara-bava aminao efa fotoko sy ny rafozana sy ny fimano sy ny aminaty fianakaviana sy zany ko fahavalo. Ary mameka mety hita zao tokoa zao dia mety ho sampino akasino ny fanana fahavalo no mety tsy mitovy no fitehitra amin'ny trano sorafamasy ny fomba samihafa efa no fanonana anarana no fisiana fombolana sakasa zay tsy mitovy. Kanefa ny tompo lay ankalasa mety foezany zao tokoa zao. Nandray mety manana fomba sy raso manosantry fa fifampitekosa amin'ireo kristiana tino adisio manangarazy fahavalo. Kanefa koa raha manam-pahavalo dia aza manamazo, aza manareta manam-pahavalo satria sao dia efa mararay koa sy lafa zao tokoa zao. Sao dia efa miray doany ka lasa tena nama zao tokoa zao. Tao fieverany zao satria efa miray takany. Fitaovana menjeny fa zao misy kristiana tsy manam-pasa iny hitondrany fahamarina sy am'izao fahamasina no mahatonga antsika tsy manam-pahavalo. Rao saotsika tsy manam-pasa iny hamitsy, saotsika miara-miamy no sasany adala sy maroka ka miara-palamy no miara sy lay ataony. Sao dia zay mampiafia tsy ana-fahavalo. Saotsika efa folotoka intsony amin'ny fomba amin'ny fiteny, amin'ny fihina, amin'ny sotro, amin'ny mitany marokatsika tsy ana-fahavalo. Saotsika efa matahotra ny anaty voninazy fiteny intsony famarina ny fialantsara. Zay no fahavalo izay no fahavalo tsy lay sangatsika fahalinanana ny tena. Kanefa io no teneny Jesosy tiava ny fahavalo. Dia ahoana no fomba fijery Jesosy? Ahoana no fahamarinana ampianarana Jesosy, averiny Jesosy am'izao? Inona lay fahamarinana tokony Jesosy apetraka? Amin'ny fitiavana fahavalo tsy hoe fitiavana izy hoe fitiavana namana tsotsotra fa lay karazana fitiavana avo-maika mihitsy, lay fitiavana avo-karazana zay toy ny fitiavana Andriamanitra nolona. Mifototra areona zay fitiavana zay eo ty matsiko fa dinany fa tena mivarokatra fahavalon'oloty dia ilay teny farany hoe inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany. Eo alalana iny inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany.
Seperti apa? Ya. Dan seperti menggunakan tung, ingat tung ya tahu. Mungkin sesuatu, saya ingat kita ambil dia apa nipiu yang diambil sesuatu mula saya lakukan mana saya lakukan mana saya lakukan ya meninggal saya jodoh menanda dalam jodoh fakta masuk ada hubungan atau apa itu tadi dalam profesi yang kita sesuai dengan pada tahu masuk pada tahu isu ini pada tahu ada tanda-tanda pada tahu ada mobil kita pada tahu perjalanan pada tahu yang diusaha saya tahu rami ada semua mobil sih ya asal tak dia kalau jaga daya saya bukan kita sudah satu adalah foto turunan khusus saya juga untuk saat ayo lu batu kapsiunnya itu fasiunnya mana tuh ada yang kita masuk ada nih manusia sekali
rani mitovy anao rany rany mpiavaka ilainao soa dia mbola mitovy amihafa ihany fa anao iona condition dia mitovy amrehetra ihany raha mpiavaka trano nenina maro eto ariavana idirany am'izao zao mora sorana ny baba sy rahasoanama ny olona ty fa tena sary mila sorana mila fafisatena fafisa ny tena tsika tiapanao Jesosy mikotanahady zao manipily ny faneran'olona mankarantena ny faneran'olona fantasoata fitiantena mahatenonja ny erika hoe ity olony manetaka fa misy ampianarany to dia miona zay fotanazy zay ilay masinak'Andriamanitra inano ampianarany fampiarina ampianarany Jesosy toetra misy anao mihoatra ny hafa sy fitiavana mianarany fitiavana mianarany fasitatekaao fa fitiavana mirasy ho any hafa Jesosy ny tena sy tena soa izy tsy anenjeny soa izy Jesosy ny tena sy anenjeny soa fa sy anamaiva ny fitiavana soa izy fa mifampiaro Jesosy azy baiko ny Jesosy zany baiko ny hoe baiko Jesosy hoe azo tsy atao fa atao baiko zay amatombo azy akaramintsika no tataratantombo fa azy ekeketo kosa le mahatombo ny fanasanazy le mahatombo azy zay te amin'ny heta vaovao te amin'ny sifatena vaovao te hanakalasikaina sy firafisaina vaovao zay ao anaty tatakan'andro fitovy amin'ireo olona hafa zay amaray fa Jesosy tao famarana miarana mamerina mampifamarina tombo ary famarina zay tena izao lay tena hevitra Andriamanitra misy lay tena hita Andriamanitra dia inona ny ampisehoana sanana atsika ka saina soa miafaka saina tsara miafaka ary ampisehoanao amin'ny alalan'ny Andriamanitra. Amen. Inutiu unile tupa vifu Allah imakna siga anak tiada arum faritaka amane ai isintayana anur kaza yang sakal-sakal untuk sikil lazat